Tontolon'ny fampianarana kosa indray na dia nanome toky aza ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa isy ny taom-pianarana 12 7 dia tsy manaiky lembenana ihany koa ireo mpampianatra izay manatanteraka fitokonana amin'izao fotoana izao. Tsy ampianatra izy ireo ary manana eritreritra mihitsy ny tsy hanomboka izany taom-pianarana izany na dia voatondro fa hanomboka amin'ny herinandro ambony io aza izany taom-pianarana izany raha tsy mahazo valiny mahafa-po ireto mpampianatra manao fitokonana ireto. Tato-pavao. Tsy miova amin'ny fanapa-kevitra efa noraisin'izy ireo amin'ny fanakatonana ny varavaram-pianarana sy ny tsy fisian'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo syndikan'ny mpampianatra mitetina any amin'ny 7 hetsariary isam-bolana any moa ny fitambarany indemnité angatahany ireto mpampianatra mitokony ireto. Nanao fanamarana moa izy ireo androany tetsy Mahamasina fa raha tsy mivaly ny fangatahana ataon'izy ireo dia tsy hisy ny taom-pianarana 7 Mampafantatra izay ny amin'izany satria maro ireo sindika namana rehefa mitaky dia mahazo 80 isanjato. Fa nahoana isika mpampianatra efa nitaky isika teo nomeny fanjakana iray 5 isanjato tamin'ny fitakina izay nataontsika. Ahoana loatra tsika mpampianatra ny fanjakana zany tena manao tsinotsinona tsika mpampianatra mihitsy. Noho izany tsika dia miara-mitsangana anohitra izany fa tsy maintsy azontsika zato isanjato zay vao mipetraka asika mijanona amin'ity fitakentsika ity. Mampafantatra ianareo ray aman-dreny izay mpampianatra tsy hoe zahay tsy tampianatra ny zanakanareo tianay ampianatra zanakanareo ary zay mampilofofo zay hiady ny tombotsoa ny mpampianatra satria raha vao zao ny mahazo anay dia sahirana zay ampianatra ny zanakanareo raha noana ny kibo mivezivezy ny fanahy araka ny fitenenana. Amin'ny alatsinainy izao moa no daty ofisialy idiran'ny mpianatra eny amin'ireny sekolim-panjakana ireny mbola tantara mitohy izany ny an'ny fanjakana sy ireo mpampianatra.